Indrindra moa misaotra an'Andriamanitra lehibe izay mivady atany dianay tonga soamantsara eto amin'ireo amin'ity androany asabotsy tolakandro ty. Manaraka an'izay misaotra ny mpanompon'Andriamanitra dia pasteur Tomy mivady koa izay manasanay tonga eto amin'ireo izara ny fahasoavan'Andriamanitra arak'izay men'Andriamanitra anay. Ny tenako dia tsy mihoatra noho ianao akory Andriamanitra no manala an'izany fa olombelona tsotra ihany na izana mivadiko tsy mihoatra no mihafa mihitsy zay na kely ary fa Andriamanitra zay topoiko ary topoinao ihany koa fa iray ihany n'Andriamanitsika izy n'Andriamanitra mahery. Alleluia. Izy n'Andriamanitra mahagaga ary takaty ny saina ny zavatra izay hainy io Andriamanitra zay topotsika io takaty ny saina ny zavatra hainy Andriamanitra izay topotsika. Eo moa ny ralatanjona mitarika fotoana teo dia milaza hoe mbola tsy terity taona moa ralatanjona zao. Vainty mbola tena kely tokoa zany tia. Fa isaorana ny tompony any tena isaorako ny tompo dia nitehirizany any mandraka ny hoany mbola afaka ny azy. Tamin'ny 2 taona zay vao nanomboka nanompo ny tompo tamin'ny taona 17 taona nanompo ny tompo dia fa ela daholo tika zany mety mandray aman-drenonareo ary mbola tsy teraka akory tamin'izany angamba safany aminareo mandray aman-drenonareo azy mbola tsy teraka akory. Tamin'ny 69 any nandray an'i Jesosy, tamin'ny 71 any 2 taona, tany amin'ny 1971 afana dia nafana ny foko tamin'izany koa rahalahatantona rehetra mihitsy ho an'ny tompo tamin'izany ary nisaoran'Andriamanitra dia miasa lehibe izay fantatro hoe tokony nanao azy miaika an'izany hoe tsy zaho tsy ny fahaizako tsy mihitsy fa ny tompo ihany. Fa raha misaraka amiko ny tompo dia tsy mahay manao inona tsy raha ihany nefa fa tsika tsarara ireto raha misaraka amin'ny Jesosy tsika dia sarotra ny fiainantsika. Tena sarotra ny fiainantsika raha toatsika misaraka amin'ny Jesosy. Tsy misy afa-tsy ny ao aminy ihany. Ka iny tompoko faly miaraka amin'ny vadiko mandeha tsara miaraka amin'ny vadiko tonga eto raha sitrapon'ny tompo dia ifandimbeto izay mivady zany mpianatra fa nitondra mambavaka n'ity fotoana ity dia nilaza tamin'ny vadiko hoe zao ny ampianariko mantsy ny androany zany avy eo nefa efa maly amin'izay vao nieritreretry tompo za moa ve sao dia avy amiko le nieritreretry eo ampianariko androany fa tsy avy aminao fa
ohatrany hoe tsy tiako mihitsy le hoe natonteny hoe de veo tamin'ny resilany na efa tonga hoe resilany ohatrany tsy avy amin'ny tompo mety raha raty izany ohatrany tsy fa amiko izay avy amin'Andriamanitra ihany no tena zavatra lehibe. Na mbola eo ary mivavaka eto dia miteny amin'ny tompo fa tsisy teny naty mba pava ary aleoko mivavaka eto androany ka hoe avy amiko izany na fahazarako nazao fa izay tianao aleoko ny vavako ihany, izay tianao aleoko ny vavako ihany no ka ho teneniko. Za moa manana fahazarana ohatran'izao izay tsy dia tena hoe tiako alainareo tahaka akory. Izay raha ny tena marina mivadiko malana an'izany. Za tsy tena le hoe mpanomana toriteny dia manomana hoe ty no ampianariko, satria tsy zay lazaiko hoe tsy tiako alanareo tahaka akory dia efa tsy nitezaina ho amin'izany aho zany fa dia le hoe miankina amin'ny fanan'Andriamanitra. Indray na efa hitory eo arenao aho dia misy zavatra hovain'ny tompo aho dia manaiky ianao fa zay. Za tsy tena milaza hoe tsara zany za zay no mahatonga hoe tsy tiako alainareo tahaka akory fa za koa manaja sy makasitraka ny olona hampianatra ny tenin'Andriamanitra izy dia miomana tsara ary teanao an'izany inge ahy raha tokoa mampianatra ary mampahery amin'izany fa saingy izao efa tsy mety amiko, efa tsy hitatoy izy za koa izao nitaonako fa hitanao ihany zavatra nazatanao nanita ny 50 taona. Efa ho 50 taona zany zao no nanompoky ny tompo dia zavatra nahazatra tamin'izany zao ianao efa manahaky 70 taona no iova ohatra ny tena tsy mety tsy hitatony zay ngamba ny lazako azy fa dia zay no lazaiko hoe miankina amin'ny tompo fantatro fa miankina amin'ny tompo daholo na ny manomana ary fa so misy mieritreritra hoe fa ngany manomana tsy miankina amin'ny tompo fa miankina amin'ny tompo daholo eo am-panomanana, miankina amin'Andriamanitra daholo eo am-panomanana. Dia ohatry zay ny andin-tsoratra masina napetraka-Andriamanitra tamiko androany miteny hoe tompo tiany fotoana tsy maintsy ho any amin'ny azo vekaina androany tolakandro ary fifaliana hoany natongavako eto aminareo izao tena faly mino fa tsy zao fa nivadiko ihany koa mialatsiny koa fa ty solomasoko ty dia ohatra izao mifipetraka dia vao mividy solomaso mihitsy ka malemy kely koa ngamba le solomaso vao mividiko mbola mitsoka ndraiky sady tapaka hatramin'ity ary dia tsy nahana fotoana tony hoe dia ty ihany ndray netiko ignainana vao mividy mihitsy efa hitany vaty mihitsy ao tsy mieritreritra hoe arinona ndray no mbola tapaka entina ho izy fa tapaka le teo dia tsy hitako ty le verany koa dia farany dia ty ihany netiko aty indray aloha fa tsisy fotoana tsony zay koa feno be ny programanay iara hivavakytsika to. Andriamanitra rainay izay an-danitra misaotra mankasitraka ary manome voninahitra anao tantanao ny diana ny vady tonga soman'ny tsara eto amin'ity asanao izay voatondranao ny pasteur Tony ny vady ty. Ianao nisoranay satria fantatray fa tsy asan'ny pasteur Tony ny vady akory izao fa tahaka ihany izy ireo fitaovana fotsiny zahay fa ianao mampiasa azy amin'izao asa izay faitondranao azy izao. Ianao no mena voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanako raiky no hijoroako
eo anatrehan'izao asanao zao, isolo vavanao Andriamanitra, anavaka amin'ny zavatsy fiala amin'ny zavapoly, ary ho tanteraka amiko aniny ny teninao hoe tsy anareo no miteny fa ny fanahy mindrainareo zay ao anatinareo no antenanareo. Ka tsy tenina inona na inona ao Andriamanitra, afa-tsy izay teny tianao amparako amin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Naoka andraisako fitenena eto, vangio ny tsiraray, fantatrao ireo tanora ireo, mbola manataona maro, vangio izy, mitenena aminy, miasa mahery amin'ny fiainany, atao fitaovana, ampandrosoanao ny fanjakanao ireo, izay rehetra etiko Tompo. Saotra Andriamanitra, saotra mizatra anjatony aho, fa amiko ny tananao, mba heto ianao, ary apetraka ao ambavako ny teninao, ary isy fiantraikany mahery amin'ny tsiraray zay tonga manatiky eto izany androany tolakandro, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mitondra Baiboly nareo a, dia atao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Liko toko 10. Filazantsara no soratan'ny Liko toko 10 dia ny andininy 120 sy ny 220 no vakitsika. Liko toko 10 dia ny andininy 120 sy ny 220 no hojerentsika izany. Zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro herena ianao, nefa zavatra iray lo no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Amen. Avy amin'ireo andinin-tsoratra masina reo ry rahalahy, ry zanaka moa ny antsokanareo zany, zay tonga manatrika eto no angalantsika fampianarana sy fampahirezana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Matoky ny fanan'Andriamanitra isika zay ampianatra sy ampahirentsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Io teny io dia nataon'i Jesosy tao anaty tokantrano, tsy tany am-piangonana akory na tamin'ny fivoriam-be, fa tao anatina tokantrano telo menaday izy ny tena fahafantarako azy mipetraka tao Lazarosy, de Marta, de Marie. Fa teo izy mirahavavy ao tokantrano, izy mirahavavy zany, izy ny tonga ny Tompo. De rehefa tonga tao izy de hitany akaiky, tsy takiny ihany amin'ny fivoriam-be, de fatany fotsiny sy tazany hoe io Marta sy Marie na zao, fa hitany akaiky teo hoe manahoana ny fiainan'ny Marta, manahoana koa ny fiainan'ny Marie, manahoana ny fiainam-panahin'ny Marta, manahoana koa ny fiainam-panahin'ny Marie. Za te hilaza amintsika rahalahy, tsika rehetra zay tonga eto androany, fa ny tena sarobidy eo amin'ny fiainam-panahintsika dia tsy ny fitrangatsika ny am-piangonana akory, na ny fitrangatsika miaraka aman'olona maromaro, fa ny
fiainanao manokana any atokantrano na ny fiainanao manokana tsy hitan'ny olona. Ny fiainanao any atokantrano, any am-piangonana afaka miseho daholo ny olona hoe mafana fo na hoe zao na zao na zao. Fa misy ny olona any am-piangonana izy tena zao fa mety tsy teny zay koa nefa izy raha ny tena marina. Fa any atokantrano any ny tena ahitan'Andriamanitra, zay ny filazako azy satria hitan'Andriamanitra ianao any atokantrano. Tsika mandeha any am-piangonana na miorakoraka any am-piangonana ihany fa hitan'ny tompo daholo reny ary zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa hitan'Andriamanitra ianao any atokantrano, ao amin'ny sambo raha misy anao, hitan'ny tompo ianao any. Ary le fiainanao any atokantrano io tena zava-dehibe. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy io. Jesosy raha nampianatra mivavaka izy tsy niresaka zavatra hafa fa ny fampianarany Jesosy momba mivavaka dia izao: raha hivavaka ianao dia midira ao amin'ny efitranonao. Zay ny azy, midira ao amin'ny efitranonao, tsisy mahita zany, tsisy mahafantatra zany, fa ao izy mirainao zay mahitanao ao amin'ny mangingina, izy no amaly anao. Amen. Zay ny fampianarana nataony Jesosy raha nampianatra mba mivavaka izy, midira ao amin'ny efitranonao. Tsisy olona mahita ka ilazanao hoe ary ianao ty mahery mivavaka be non, tsisy mahita any, tsisy mahita any, fa ny Andriamanitra ao mahalala, zay mahita ao amin'ny mangingina, izy no hamaly anao. Dia hitatsika eto ry havana ny teny nataon'ny tompo rehefa tonga tao atokantrano Marta sy Maria. Conclusion niaraka tamin'izy ireo tao izy dia zao ny teny ho an'ny Marta dia hoy izy: Marta, Marta, maro ahina sy maro herena ianao. Zay no fahitan'i Jesosy amin'ny Marta. Any atokantrano io, any atokantrano io izy manokana: Marta, Marta, maro ahina sy maro herena ianao. Ry havana zay manatrika etony, za te hilaza hoe amin'izao vaninandro iainantsika zao dia saika ny kristianina rehetra tsy hakanavaka ny fahafantarako azy dia maka ny toerany marito io daholo. Maro ahina sy maro herena, ary indrindra fa itsika mipetraka ty amin'ny tany mandroso tahaka an'izao, be dehibe ny asa mandraranao fotsiny any dia fa manepotra anao tanteraka mihitsy. Misy an'ilay fiteny moa eto manao hoe métro boulot dodo. Tena zany ny fiainantsika eto. Ary zao vaninandro zao dia azoko lazaina hoe génération ny olona rehetra maro ahina sy maro herena daholo, na ny olona miasa io, na ny olona chômeur io, ninona fa tsy misy an'izany amin'izao fotoana zao hoe za misaoma tena tsisy atao mihitsy aho zao, amiko tsy marina zany. Fa ny olona amin'izao fotoana zao feno programa daholo, misy atao foany, tsy azonao atao mihitsy makany tokantranon'ilay olona hoe
tsy miasa ny fandeha ho any an-tranony a fa tonga any ianao azoko lazakazaina hoe io no lehilahy ao amin'ny fianakaviana androny fianakaviany maty lazakosana tena malahelo ary tena mifahafantarako hoe olana tsy ary olana tsy vavaha tsy tatsono mihitsy sy hoe dia ahoana no ataotsika tsisy any lazarosy tsono tsika miraha vavy zany sisy tiany hoe baby ny fiainatsika no avy manontolo sy ny sisy ahoana tena mafy zany raha am'izao fotoana izao no ataoko hoe ty olo ty no mikarakaranao sy mahandro ny ankinina sy ny sisa maty olona io a eo inao zany mieritreritra na am'izao fotoana zao raha misy olona tena hoe mba mikarakara sy manoa anahy sy ny sisa ny amo izy no mpikarakara sy mpanoa anahy fa tareo pastera gasy reo ihany hoe tena mpikarakara sy mpanoa anahy nanao ihany mieritreritra manao raha maty moa iny pastera iny dia ahoana fa vavaka za tato ato nefa devan'ny tompo aloha tsy akinakina manolo zany an'olona ko nge tsy fantatrao iny olombelona ary mety iovako anatim-bola velona ary mety iova izy afaka ray volana hoe zao na mety zao iny am'izao na mety zao iny am'izao fa ny pastera ke anisan'ny mpanoana anatin'izany nge Rodolphe atara fantanareo fa paster Rodolphe nge anisan'ny mpanoana ao anatin'izany fa tsy te hiankina manolona zao tsy te am'rezaka zao de tsy antro mambo tsy te hiankina manolona fa ianao ihany hoe avy zay manatrika eto fantatro fa tsy resiko zany fa mety hiankina manolona ihany ary fa sahirana amin'ny baiboly nge de milaza an'izao hoe lozan'izay matoky olona ozy izy na iza ka mbola olombelona tikinao a tandremo tsara fa mety misy loza tsy ho zakanao mihitsiny tsy ho zakanao mihitsiny mety misy loza tsy ho zakanao mihitsy fa hoy ny baiboly hoe sambatra kosa zay manana Jehova ho tokiny amen ka hitatsika eto nizy miraha vavy reto iaho a fa andeha vetivety a maty ny anadahana de zao ny zavatra nitranga ny vakitsika manomboka ato amin'ny Jaona toko faharaiky ambin'ny folo manomboka amin'ny faharoa amby telopolo ny vakitsika zao ny voasoratra ao a amin'ny anaran'i Jesosy ary Maria rehefa tonga teo am'izay ny toeran'i Jesosy ka nahita de nikoaka teo amin'ny tomboka taminy hoe tompoko raha teto ianao de tsy maty ny anadahako ary Jesosy no nahita azy ny tomany sy ny jiosy niaraka tamin'ny tomany kio de votony fanahiny ty tora-kovitra izy ary hoy izy aiza moa nandevenanareo azy ry havana jereo nge Maria le nteneny zavatra iray aloha no ilaina Maria no efa nifidy ny anjara tsara zay tsy ho alaina aminy Maria rehefa niary tratrany fahoriana zakany izy a eo izy nanantona ny tompo ny akoka teo tombony tomany tena tsy zakany Jesosy mihitsy nge nangorakoraka ny atorakovitra izy torakovitra nge Jesosy tomany mihitsy ry havana zay manaraka itona amiko ny olona tahaka ny Maria raha ohatra ianao ka mandany fotoana be debe ho an'ny tompo a de lasa tena iray fo amin'ny tompo mihitsy ianao iray fo amin'ny tompo mihitsy ianao zay mahazo anao toy ny mahazo ny tompo zay mampitomany ianao mampitomany ny tompo
Fa tsy trapo-aoriana rehetra kotika mitomany dia nampagitakitaka amin'i Jesosy na nampakovitra be dehibe ny olona mitomany ary be dehibe ny olona tsy manantona ny tompo raha tena sahirana izy sy ny sisa eo indray ianao dia mitomany tompo avelanao irery azy fa tsy mampagovitra ny tompo akory zany fa Maria nampitomany azy nangovitra izy a dia nitomany manaraka hoy Maria hoy ny tompo tamin'ny Maria aiza moa nandevenanareo azy sa goavana daingotinge zany goavana be fa sarotra maha-olombelona jereo nge Marta fa tsika moa tsy resaka mba Marta betsaka androany eny am-pasan'ny Marta no ny anao ny asan'ny tompo sakanan'ny Marta tompo tia efa efarany zay nefa maimony efa non c'est impossible sans jamais tsy mbola nisy zany hatramin'ny du jamais vu hatramin'ny taniny tany zany nge no mety navalin'ny Marta fa Maria vao hoy ny tompo manao hoe aiza moa nandevenanareo azy tonga dia andao andeha izao zany izy manao mitovy longueur d'onde amin'i Jesosy nge zay ao am-pon'ny tompo dia ao am-pon'ny Maria zay zavatra tsisy teny ataon'ny tompo zany teny eritreretin'ny Maria manao hoe zany ve dia ho tanteraka non fa fantatra nge fa Maria vao nalala hoe aiza nandevenareo tsy fantatra fa hanao zavatra ny tompo ary niny izy fa tsisy zava-mahagaga zay tsy hain'io na dia ny amelona ny maty azy avezany efa nisofo zany rehetrarehetra zany avy any amin'ilay zavatra iray lono ilay any daholo nge nisofo zany rehetrarehetra avy any daholo zany tonga tany am-pasana ny tompo ny olona manodidina esorony vaty varavara-pasiny Marta ny tsatsaingoka ny teny avy hatrany manao hoe tia non c'est pas possible efa maimbola tetemboakary dia zao fa nyteneny tompo Marta hoe raha vehivavy tsy voalaza fa farahino ianao dia hitanao ny voninahitra Andriamanitra niesorona ny vato manao ny asan'ny tompo halleluia voga avy ao am-pasana Lazarus mariary ny olona tsika rehetra tsy haiko ianao manana namana akaiky daholo na dia ny tena moa zay fa manambady ny any namako akaiky indrindra vatoko eny namako akaiky indrindra zay vatoko daholo ny malala itsaky ny mandeha hoe zao fa ny olona tsy manambady misy ary manambady fa fatarako diso be mihitsy ny fihevitra misy manambady a fa manan'olo lafa tena namany akaiky izy rehefa any miavy misy zavatra tsy fantatra ny vadiny tsy izy zany te ilaza hoe tsy tokantrano zany fa vadinao ny tompony namanao akaiky indrindra miray fo aminao karaha vao saraky ianareo fotsiny nandeha tsena azy ianao dia efa manontany aizy indry zao vidianao zao a na zao naiza za raha vao misaraka amin'ny vatoko taloha tamin'ny vatoko mbola tany Madagasikara vao za fa mandehandeha aty dia le segonina kely misy ary teny ny pasteur vola omena azy laniny vidianao telefony etrona ny vatoko dia efa misy olona rehefa lady mihitsy a tonga dia mitondra carte tamin'izany ny carte mbola mandeha mbola tsy mamitapitaka tahaka andeha tateo aoriana carte tamin'izany mbola mandeha tsara tonga dia tia carte amin'ny pasteur eny za raha vo any Madagasikara mandany vonako nge dia zany netsoko mivatoko aty nge fa misy olona mbola tsy manambady mananamana ary namanao akaiky io zay faraisanao akaiky aminao mihitsy na ianao nge zao ianao zao raha ohatra ianao zao mananamana ianao betsy misaraky le namana tena mpiara-miasa nareo fa mifany mananamana akaiky izy zaky miaminao aminao a laly tsara mila aly
tsara mifa mijava zao zay mana fomba zay fiteniny zay a lasa fiteninao koa rehefa avy eo vao miona aminy ianao na reriko farany lalitra reo milaly satria namanao akaiky izy ny sakafo hinany zay tsy mahazatra anao fa ianao miaraka amin'ny farany nanandrananao miaraka fa nanaro farany nampinao kelikely am'izao fotoana zao le sakafo fihinany namanao io lasa fihinanao koa tena tianao be mihitsy zany le za ataoko mivadiko foana izy ny atao kaiky mivadiko mpihinanangivy za tsy tia angivy zany taleko izy zay moa tapavoatra avy any Andriamanitra kinona koa ny nanako angivy fa mivadiko de reko izy manendy angivy fatao iny ty atao loka vary soa atao an'izao zao a lasa tia angivy be koa am'izao fotoana zao a ka zay nge le mpinamany zay nge le mpinamany zay famindra toetra namanao anankiray any lasa miova mihitsy ianao hoe namanao be izy a lasa mifindrany aminao koa ny toetrany ny fiteniny lasa fiteninao zao lasa fiteninao tsy afan'izany fa raha ohatra ianao mifandray akaiky amin'ny Jesosy ka miaina akaiky miaraka aminy a de hitanao fa toetran'i Jesosy aky findranao daholo fitenin'i Jesosy ho fiteninao ny finoan'i Jesosy lasa finoanao zavatra mifindra nge le izy mifindra le izy ozy izy lay obolina malagasy taloha manao hoe dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es tiako lazaina aminao de izao horaisinao any tenin'ny tompo Marta maro ahina sy maro herena ianao zavatra iray aloha ny ilaina mariny efa mifidy ny anjara tsara zay tsy alaina zay ko anao tany ambolohany teno fa za nge za tsy de olona hoe nahita fianarana akory ano zay lazako hoe na mitoroteny azy zatra hoe manomany zany tsy hoe tsy tian'izany akory a fa zao efa tsy zay mihitsy le fiainako de tsy hitako zay atao vadiko miteny azy mananona miainy fotsiny azy sy ny sisa zao teny raha mafantatro ty vadiko ty matroany atao anatiko fa za tsy tia anao tsinitsinazy akory hoe tsy mba hanomana rehefa mitoroteny sy ny sisa fa raha mahafantany maty fa saingy zay toetrako zay nefa taloha mivavaka zao ngia vao miverina te hivavaka be fa teorina ngiaka ny tena koa moa lasa olona azo lazainy hoe ara-pivavahana tao a Madagasikara lasa topy ary amin'ny farany ambony rika zany nge azo lazainy hoe raha fiangonana evangelika nge rao Madagasikara zany nge nire tany tendrony ary amin'ny farany ambony ry raha fiangonana evangelika hoe avy any Madagasikara zany tendrony ary amin'ny farany ambony ry hitanao am'izany fa zany rehetrarehetra zany mety nampiena ny fitiava ny tompo daholo satria ianao ary andrandray ianao olombelona ihany anenenako zany am'izao fotoana zao bebaka ary te hiverina tsy hoe nanota akory any nanao zavatra raha tsy zay akoriny fa maha olombelona ny tena sy ny sisa hitako tsy zakanao ihany nandray le satria tanao fa reo paster lazainy nao paster be sy ny sisa reo nge manaja ny tena daholo mikarakara ny tena sady manohana ny tena koa am'zay zavatra ilain'ny tena sy ny sisa fa zay fahombiaza ny teny zay nge za nge vao tany amin'ny taona 70 sisy ngeny nampiasain'ny tompo eny amin'ny stady tsy ampy telopolo taona akory nge feno vahoaka ny stady zay rehetra ngeko tsy takatry ny saina nge fahitako tam'izany ny antony a io zavatra iray loha io tena nyainako andro aman'alina io hoe zavatra iray loha iny io ilaina io tena nyainako zaho tsy miainao tsy mavita an'izany loatra ty ka ianao koa zao za nga mavita miaro torobetaka ny taloha za otongonana nge mba miaro toro zany rana za raha fereta to io anaroa zany a tsy ka tsy zaka mivatako tsony zany fa hitako nety zay zany akory misakana ny tompo tsy ampiasanao fa zao ianao be irehana ianao be zavatra atao tiro angatanao mivavao ary reo mba tsisy zavatra tsy be rehana sy be fanahina fa ohatrany mpiano amin'ny fiainana mangatabavaka aminareo mihitsy Jesosy Andriamanitra
avy reny toy ny fiainany taloha io rangahy io. Eo atomboky ny tompo foana, eo atomboky ny tompo foana, eo atomboky ny tompo foana andro aman'alina. Mba tiako mba eto mambavaka amin'izany a, mino fa hivavaka ho anareo ahy ianareo a, ho tafaverina amin'izany a, mba eto amin'ity firenena frantsay ty. Zany io mino mihitsy ahita n'ity fahitako koa eto amin'ity firenena frantsay ty. Fa mila mivavaka miverina amin'ny hoe zavatra iray ilay marino efa nifidy ny anjara tsara zay tsy esorina aminy. Ianao koa, halleloia, tiany tompo tahina ianao, tiany tompo ambinina ianao, tiany tompo ampiasaina ianao. Andriamanitra tsy mizatava an'olona akoriny, fa matoa apetraka Andriamanitra aminao zany avatry zany a, ilain'ny tompo ianao, ilain'ny tompo ianao. Manana fanapahan-kevitra hoe Jesosy io ataoko priorité amin'ny fiainako eo manomboka androany, eo atongotra aho vao maraina, tsy maikamaika antsony afa ianao ihany tompo, fa ahita ny tsy fahita ianao. Alleluia. Zay maray amiko ary zaho aminy dia amobe, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy manana ianareo. Manandriamanitra mivoninahitra ty madama. Fa io tokoka. Miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy a. Zany afa tsy ho lava be intsony fa afatra kely fotsiny tiako anampy an'izay tenen'ny pasteur zay a nivadiko teo. Dia alohan'izay aloha aleo hivavaka kely fotsika, efa mivavaka ihany tsika teo, ohatrany hoe mampiomehy kely hoe ngatsy mivavaka teo fa ohatrany mila mahazo zavatra kely avy amin'ny tompo aleo hivavaka tsika. Andriamanitra miaraka aminay eto ianao, misaotra amin'ny ampanomponao zay fa mizara teo, ary mino fa miaraka amiko ianao, fa ny masonao no ampiteny, hiteny ao anatin'ny tsirairay avy, hiteny ao anatiko ianao, hiteny ao amin'ny fonay tsirairay avy ihany koa ianao. Andriamanitra misaotra betsaka anao atompo, anao rerian'ny voninahitra, misaotra fa ny masinao. Amen. Ny zavatra tiako resahana fotsiny amintsika androany a, dia momba ny antony fiainantsika hoe inona ny nahatonga anao a ety ambony tany amin'izao fotoana izao. Fantatrao ve hoe maninona ianao no eto, maninona ianao no teraka, moa ve hoe sitrapon'le ray aman-dreninao hoe nanambady izy dia hoe andao hiteraka, dia teraka ianao, dia faly be ny ray aman-dreny. Sa ve hoe par accident ihany koa dia teraka ianao. Asana efa tonga tao an-tsaintsika hoe inona ny nahatonga anahy ho tonga eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao. Mahatonga mbola velona koa ary amin'izao fotoana izao manana an Jesosy a, dia mbola velona fa mbola tsy natsony Jesosy a niala tetỳ an-tany. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 3:4 andininy 4 ka hatramin'ny 5. Jeremia 3:4 andininy 4 hatramin'ny 5 misy mpanompon'Andriamanitra ity izay nanana an'izay fanontaniana zay izy tao anatiny a, dia izao ny teneniny: tonga taniko ny tenin'i Jehova nanao hoe atry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary atry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy nitendreko ny mpaminany ho an'ny firenena. Amen. Misy tenin'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny Salamo 139 verset 16 zay efa fantatsika ihany koa io tenin'Andriamanitra io a, milaza manao hoe ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady aza ao, voasoratra eo amin'ny bokinao avokoa ny andro, voatendry
fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Fantatrao ve fa mbola tsy nitsaika tao akibony reninao akory ianao dia efa fantatr'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra hoe mbola tsy ary akory izao rehetra hitantsika zao, mbola tsisy ninona dia efa fantatr'Andriamanitra hoe ho avy ety an-tany ianao. Dia fantatrao koa ve fa sitrapony nahatonga anao nisy. Tsy kisendrasendra mihitsy, raha kisendrasendra ny fisian'ny olona ety ambony tany dia marina zany ny teorian'ny Dr Darwin hoe nisy ny Big Bang sy ny zavatra mipoapoaka teny dia nisy ny zavatra rehetra. Fa satria nisy ny pahary, misy le tenin'Andriamanitra hoe izy ny haviany zao rehetra zao ary izy koa no antony. Sitrapon'Andriamanitra avokoa na ny fisiany vato anankiray hitanao dakadakatsika eny an-dalana ary. Sitrapon'Andriamanitra avokoa na dia io vorona manidina eny an-dalana anankiray hitanao eny amin'ny habakabaka io, vao maika fa isika olombelona ianao amin'izao fotoana izao. Sitrapony nahatonga antsika eto ambonin'ny tany. Tsy misy kisendrasendra mihitsy. Na dia ozy ary ny tenin'Andriamanitra hoe mpivahiny, vahiny sy mpivahiny ary nareo. Dia tsy fifaliana fotsiny ho azy fotsiny amin'izao hoe ohatran'ireny ankizy milalao ireny dia manakorotsaka vovoka sy ana dia ohatr'izao ilay vovoka dia faly fotsiny izy hoe reny vovoka be da be, reny vato kely be da be. Fa na dia fisianao eto na dia be da be ary ny olombelona ety ambony tany, ianao izay nifidian'Andriamanitra indrindra dia sitrapony nahatonga anao eto. Ary raha sitrapony nahavelomantsika, misy antony ao. Misy antony. Matoa zahako hoe nini unika ako, tsy misy ohatranahako. Ny zavatra nataon'Andriamanitra ato amiko tsy ao aminao. Ny zavatra nataon'Andriamanitra ao aminao tsy ato amiko. Misy antony daholo zany. Matoa nataony hoe amin'izao daty zao, taona toy izao ianao mandalo eny ambonin'ny tany hatramin'ny taona ohatr'izao misy antony zany. Matoa nataon'Andriamanitra hoe hatreto ny fahaizanao, ny fianaranao, misy antony zany. Matoa nataon'Andriamanitra hoe avy amin'ny Madagasikara ianao ny tonga eto a France, misy antony koa zany. Ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, mitranga eo amin'ny fiainanao, na mahay ianao na tsy mahay ianao, na misy kilema eo amin'ny tenanao, eritreretanao hoe tia ny kilemako na tsy misy kilema ianao, misy dikany daholo nanaovan'Andriamanitra anio. Ny tia katongavana dia izao, matoa tsika tonga ety dia misy mission ametrahan'Andriamanitra antsika ety ambony tany. Ny olona rehetra mandalo ety, rehefa ozy Andriamanitra hoe io le hitantsika amin'ny salamy teo io hoe voasoratra eo amin'ny bokinao avokoa, ny andro voatendry. Ny andro voatendry. Tonga ny andro voatendry dia naterak'Andriamanitra isika. Rehefa naterak'Andriamanitra isika dia ozy Andriamanitra hoe nareo mieritreritra, mbola mieritreritra foana hoe sitrapony nofo, sitrapony ray aman-dreninao. Sitrapoko nateraka ianao, mbola voatendrin'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra, fanamafisana hoe nateraka ianao ataoko mpaminany ianao, fanjakam-pisorona ianao, firenena masina ianao, olona voatokana ho ahy ianao. Ary rehefa natokana ho anazy isika sy ianao dia napetrany tao anatintsika ny fanahiny. Jesosy zao tsy ety ambony tany intsony,
tsika angamba nieritrehitra hoe sambatra be le olona tamin'ny andron' Jesosy. Azoko lazaina hoe io no lehilahy ao amin'ny fianakaviana, andron'ny fianakaviany. Maty Lazarosy aman-tany, tena malahelo ary tena fahafantarako hoe olana tsy ary olana tsy vavahy tsy tatsony mihitsy sisa hoe dia ahoana no ataotsika tsisy an'ny Lazarosy tsony. Tsika amin'ny raha vavy zany sisy tia ny hoe baby ny fiainantsika no avy manontolo sy ny sisa. Ahoana tena mafy zany raha amin'izao fotoana izao no ataoko hoe ty olona ty no mikarakaranao sy mahandro ny ankinina sy ny sisa. Maty olona io a, eo ianao. Zany mieritreritra na amin'izao fotoana izao raha misy olona tena hoe mba mikarakara sy manao anahy sy ny sisa. Ny amin'ny iza no mikarakara sy mpanao anahy matareo pastera gasy reo ihany hoe tena mikarakara sy mpanao anahy. Nanay ihany mieritreritra manao raha maty moa iny pastera iny dia ahoana? Fa mivavaka za tato ato nefa dia efa ny tompo aloha tsy akinakina manolo izany. Any olona koa tsy fantatrao ino olombelona ary mety iovako anaty mbola velona ary mety iova izy afaka ray volana hoe zao na mety ho zao iny amin'izao na mety ho zao iny amin'izao. Fa ny pastera iny anisan'ny mpanao anahy anatin'izany nge Rodolphe tsara fantanareo fa pasteur Rodolphe nge anisan'ny mpanao anahy. Ao anatin'izany fa tsy te hiankina aman'olona zao tsy te am'resaky zao dia tsy antso manto tsy te hiankina aman'olona fa ianao ihany hoe afaka izay manatrika eto fantatro fa tsy resiko zany fa mety hiankina aman'olona ihany ary fasahirana amin'ny baiboly nge dia milaza an'izao hoe lozan'izay matoky olona ozy izy na iza ka mbola olombelona itikinao a tandremo tsara fa mety misy loza tsy ho zakanao mihitsiny, tsy ho zakanao mihitsiny, mety misy loza tsy ho zakanao mihitsiny. Fa hoy ny baiboly hoe sambatra kosa izay manana Jehova ho tokiny. Amen. Ka hitatsika eto n'izy miraha vavy reto iaho a fa andeha vetivety maty ny anadahany dia zao ny zavatra nitranga nivakitsika manomboka ato amin'ny Jaona 1:1 manomboka amin'ny 2:3 nivakitsika. Zao ny voasoratra ao a amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay ny toeran'i Jesosy tia nahita dia nikoaka teo amin'ny tomboka anao taminy hoe tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesosy no nahita azy nitomantsy ny Jiosy niaraka tamin'ny tomaniko io dia votony fanahiny ty atorakovitra izy ary hoy izy aiza moa ny nandevenanareo azy. Ry havana jereo nge Maria le niteneny Jesosy zavatra iray aloha no ilaina. Maria no efa nifidy anjara tsara zay tsy ho alaina aminy. Maria rehefa niary tratrany fahoriana zakany izy eo izy nanantona ny tompo ny akoga teo tokony tomany tena tsy zakany Jesosy mihitsy nge nangorakoraka ny atorakovitra izy torakovitra nge Jesosy tomany mihitsy izy. Ry havana izay manaraka itona amiko ny olona tahaka ny Maria raha ohatra ianao ka mandany fotoana be lehibe ho an'ny tompo a dia lasa tena iray fo amin'ny tompo mihitsy ianao, iray fo amin'ny tompo mihitsy ianao. Zay mahazo anao toy ny mahazo ny tompo, zay mampitomay anao mampitomany ny tompo.
fa zay trapoaoriana rehetra kotika mitomany dia nampagitakitaka an' Jesosy nanampatovitra azy be dehibe ny olona mitomany ary be dehibe ny olona tsy manampina ny tompo raha tera tena sahirana izy sy ny sisa eonay ero dia tompo avelanao irery azy fa tsy mampagovitra azy tompokory zany fa mari nampitomany azy nangovitra izy a dia nitomany manaraka hoy Mari hoy ny tompo tamin'ny Mari aiza moa nandevenanareo azy sa goavana daingotinge zany goavana be fa sarotra maha-olombelona jereo nge Marta fa tsika moa tsy rehefa mba Marta betsaka androany eny ampasan'ny Marta no ny anao ny asan'ny tompo sakanany Marta tompo tia efa efarany zay nefa maimonizo non c'est impossible sana jamais tsy mbola nisy zany hatramin'ny du jamais vu hatramin'ny tan'ny tany zany no mety navalin'ny Marta fa Maria fa hoy ny tompo manao hoe aiza monina dia venanareo azy tonga dia taba andao andeha izaho izy zany izy koa mitovy longueur d'onde amin' Jesosy ake zay ao am-pon'ny tompo dia ao am-pon'ny Maria zay zavatra tiany tsisy teny ataon'ny tompo zany teny eritreretin'ny Maria manao hoe zany zay dia ho tanteraka non fa fantatro ake fa Maria vao nalala hoe aiza nandevenareo tsy fantatro fa hanao zavatra ny tompo ary niny izy fa tsisy zava-mahagaga zay tsy hain'io na dia ny amelona ny maty azy avezany efa nisofo zany zany rehetrarehetra zany avy any an'le zavatra iray lono ilay any daholo inge nisofo zany zany rehetrarehetra avy any daholo zany tonga tany ampasana ny tompo ny olona manodidina esorony vaty varavaram-pasiny Marta ny tsatsaingoka ny teny avy hatrany manao hoe tia non c'est pas possible efa mainy tembla tetembola kary dia zao fa nyteneny ny tompo mafy Marta hoe raha vehivavy tsy voalaza fa farahino ianao dia hitanao ny voninahitra Andriamanitra ny esorona ny vato manao ny asan'ny tompo halleluia voga avy ao ampasana Lazarosy riady ny olona tsika rehetra tsy haiko ianao manana namana akaiky daholo na dia ny tena moa zay fa manambady ny any namako akaiky indrindra vatoko iny namako akaiky indrindra zay vatoko daholo ny malala itsaky iny mandeha hoe zao fa ny olona tsy manambady misy ary manambady fa fatarako diso be mihitsy ny fihevitra misy manambady a fa manan'olona hafa tena namany akaiky izy rehefa any avy misy zavatra tsy fantatra ny vadiny tsy izy zany te hilaza hoe tsy tokantrano zany fa vadinao ny tomponao namanao akaiky indrindra miray fo aminao karaha vao misaraky ianareo fotsiny nandeha tsena ianao dia efa manontany aizy ndry zao vidianao zao a na zao naiza za raha vao misaraka amin'ny vatoko taloha tamin'ny vatoko mbola tany Madagasikara vao za fa mandehandeha aty dia le sekonina kely misary teny ny pasteur vola omena azy laniny vidianao telefony etrona ny vatoko dia efa misy olona rehefa lady mihitsy a tonga dia mitondra carte tamin'izany ny carte mbola mandeha mbola tsy mamitapitaka tahaka an'le tateo aoriana carte tamin'izany mbola mandeha tsara tonga dia tia carte amin'ny pasteur eny Sara vo any Madagasikara mandany vola ngety zany etsoko mivadiko aty ngety fa misy olona mbola tsy manambady mananamana ary namanao akaiky io zay ifandraisanao akaiky aminao mihitsy na ianao ke zao ianao zao raha ohatra ianao zao mananama ianao betsy misaraky le namana tena mpiara-miasa nareo ka fa mananamana akaiky izy zaky miaminy ao aminao a lany tsara mila aly
karaha nefa mijava zay mana fomba zay fiteniny zay a lasa fiteninao koa rehefa avy eo vao miona aminy ianao na zafarany lanikaramilaly satria namanao akaiky izy ny sakafo hinany zay tsy mahazatra anao fa ianao miaraka amin'ny farany nanandrananao miaraka fananareo farany nampinao kelikely am'izao fotoana zao le sakafo fieniny namanao io laza fihinanao ko tena tianao be mihitsy zany le za ataoko mivadiko foana izy mety akaiky mivadiko mpihinanangivy za tsy tia angivy zany taloha zay moa latambavoatra avy any amle manitra kinona koa ny nanako angivy fa mivadiko kereko izy manendy angivy fatao iny ty atao loka vary soa atao an'izao zao lasa tia angivy be koa am'izao fotoana zao a ka zay nge le mpinamany zay nge le mpinamany zay famindra toetra namanao anankiray any lasa miova mihitsy ianao hoe namanao be izy a lasa mifindrany aminao koa nytoetran'lefa ny fiteniny lasa fiteninao zao lasa fiteninao tsy afan'zany fa raha ohatra ianao mifandray akaiky amin'ny jesosy ka miaina akaiky miaraka aminy a de hitanao fa toetran' jesosy aky fifindranao daholo fitenin' jesosy ho fiteninao ny finoan' jesosy lasa finonao zavatra mifindra nge le izy mifindra le izy ozy izy lay obolina malagasy taloha manao hoe dis-moi qui tu entres et je te dirai qui tu es tiako lazaina aminao de izao raisinao any tenin'ny tompo marta maro ahina sy maro erena ianao zavatra iray aloha milaina mariny eo zany fidiny anjara tsara zay tianainao zay ko anao tany ambolohako teo moa fa za nge za tsy de olona hoe nahita fianarana akory ano zay lazako hoe na mitoroteny azy zatra hoe manomany zany tsy hoe tsy tian'zany akory a fa zao efa tsy zay mihitsy le fiainako de tsy hitako zay atao vadiko miteny azy mananona miainy fotsiny azy sisa zao teny raha mahafantatry ty vadiko ty matroany atao anatiko fa za tsy te anao tsinitsinazy akory hoe tsy mba hanomana rehefa mitoroteny sy ny sisa fa raha mahafantany maty fa saingy zay toetrako zay nefa taloha mivavaka zao ia vo miverina te hivavaka be fa teorina ngiaka ny tena koa moa lasa olona azo lazainy hoe ara-pivavahana atao a Madagasikara lasa topy ary amin'ny farany ambony ereky zany nge azo lazainy hoe raha fiangonana evangelika iny rao Madagasikara zany nge nire tany tendrony ery amin'ny farany ambony ery raha fiangonana evangelika hoe vavy any a Madagasikara zany tendrony ery amin'ny farany ambony ery hitanao am'zany fa zany rehetrarehetra zany mety nampienany fitiava ny tompo daholo satria ianao ary andrandraigny ianao olombelona ihany anenenako zany am'izao fotoana zao bebaka ary te hiverina tsy hoe nanota akory any nanao zavatra raha tsy zay akoriny fa maha olombelona ny tena sy ny sisa hitako tsy zakanao ihany nandray le satria tanao fa reo pastera lazay nao pastera be sy ny sisa reo nge manaja ny tena daholo mikarakara ny tena sady manohana ny tena koa am'zay zavatra ilain'ny tena sy ny sisa fa zay fahombiaza ny teny zay nefa za nge vo tany amin'ny taona 70 sy ny sisa ngeny nampiasain'ny tompo eny amin'ny stady tsy ampy telopolo taona koa nge feno vahoaka ny stady zay rehetra ngeko tsy takatry ny saina nge fahitako tam'zany ny antony a io zavatra iray loha io tena nyainako andro manalina io hoe zavatra iray loha ino ilaina io tena nyainako zao tsy nyainao tsy mavita an'zany loatry ka ianao koa zao zanga mavita miaro tobobetaka ny taloha zaho tongonanake mba miaro tobo zany rona za raha ferena tody anareo zany a tsy ka tsy zaka mivatako trony zany fa hitako nety zay zany akory misakana ny tompo tsy ampiasanao fa zao ianao be rena ianao be zavatra atao tianao angatanao mivavao ary reo mba tsisy zavatra tsy be rena sy be fanahina fa ohatrany piany amin'ny fiainana mangatabavaka aminareo mihitsy Jesosy Andriamanitra
avy reny toy ny fiainany taloha io rangahy iny. Eo atomboky ny tombo foana, eo atomboky ny tombo foana, eo atomboky ny tombo foana andro aman'alina. Mba tiako mba eto mambavaka amin'izany a, mino aho fa hivavaka ho anareo ahy ianareo a, ho tafaverina amin'izany a, mba eto amin'ity firenena frantsay ty. Zany mino mihitsy ahita an'ity fahitako koa eto amin'ity firenena frantsay ty. Fa mila mivavaka miverina amin'ny hoe zavatra iray io ilay marino efa nifidy ny anjara tsara zay tsy esorina aminy. Ianao koa, halleloia, tiany tompo tahina ianao, tiany tompo ambinina ianao, tiany tompo ampiasaina ianao. Andriamanitra tsy mizatava an'olona akoriny, fa matoa apetraka Andriamanitra aminao zany avatra zany a, ilainy tompo ianao. Ilainy tompo ianao manana fanapahan-kevitra hoe Jesosy io ataoko priorité amin'ny fiainako eo manomboka androany. Eo atongotra aho vao mifoha vao maraina, tsy maikamaika antsony afainao ihany tompo, fa ahita an'ity fahita ianao. Alleluia. Zay maray amiko ka zaho aminy dia mobe. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy manana mahina. Manandriamanitra ny voninahitra ty madama.